Fanasana mpanao gazety nampahafantarana ireo hetsika tanterahany vovonana Dioranoash no tanterahana teny Infinité Ivandry nentina nanamarina ny andro iraisam-pirenena momba ny Gabonais. Nisy araka izany ny antso nataon'izy ireo niaraka tamin'ny ministry ny rano nandritra ny fampiresana tamin'ny mpanao gazety. Sofotry ny olombelona amin'ny fananana sy fampiasana lava-piringy, maro amin'ireo malagasy anefa mbola tsy afaka mahazo izany sofotra izany. Fanovana toetra sy ny fomba fanao izay no ahafahana miroso amin'ny fahadiovana amin'ny alalan'ny fanasana tanana, fampiasana lava-piringy mba ahafahany tsirairay mahazo ny sofotra mifandray amin'izany dia ny fampiasana ny rano madio. Tao anatin'ny valan-dresaka natao tamin'ny mpanao gazety androany teny amin'ny Infinité Ivandry dia tsy afa-po mbola maro malagasy ny tsy mahazo any rano fisotro madio izany noho ny fangerena kalamanjana raha tsy ilaza fotsiny ny amin'ny Bealalana izay voaingana no netanin'ireo tompon'andraikitra tao anatin'ny Dioranoash tao anatin'ny hetsika Diorantoro. Raha ny fanazavana nentin'ny solombavam-bahoaka vola haingo Marie Thérèse dia anisany miteraka aretina ny tsy visian'ny Gabonais amin'ny faritra maro any amin'ny anina ary miteraka ihany koa faloton'ny rano noho ny fivalana eny amin'ny sisin-drano sy ny atiala. Izany indrindra no antom-pisian'ny hetsika Diorantoro izay tetin'ny faritra ny 2020 manerana Madagasikara. Nanambara ihany koa anefa izy fa mbola anisan'ny sakana ny resaka fomba amam-panao. Ty Diorantoro ty zany ny zavatra andrasanao anatiny dia ny fanetsiketsehana sy ny fahazona ireo teny fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana isana varatongany. Ary atao anatin'ny Diorantoro dia andray anjara ao anatiny ihany koa ny solombavambahoaka ny Madagasikara sy ireo olona. Izany hoe isy ny adevitra ho atao any amin'ny anteminera-pirenena tsika dia isy ihany koa ny adevitra izay ho atao any amin'ny anteminera-ndolona amin'ny mahazava-dehibe ny sehatry ny rano fisotro madio, ny fanadiovana sy ny fidiovana. Noho izany indrindra dia ny antso amin'ny fiovana toe-tsaina sy ny fomba amam-panao minisitry ny rano ho an'ny Tanday Mananjara. Ny antso ihany koa amin'ny fiarametany rehetra mba ahafahana mahatratra ny tanjona amin'ny ahafahan'ny malagasy mampiasa Gabonais. Eny sy matoky ahako fa ho tratra ny tanjona raha ohatra izao daholo ny ataontsika amin'ny rehetrarehetra. Nareo mpanao gazety moa dia angatanay mampita an'ilay hafatra dia mampianatra ihany koa. Izahay tompon'andraiki-panjakana moa dia mihaino sy manatanteraka an'ireo etaetam-bahoaka ary toy izany koa ny mpamatsy vola sy ny mpiara-mombona antoka rehetra dia mifanome tanana na amin'ny lafin'ny teknika izany na amin'ny lafin'ny ara-bola izany. Ary eo ihany koa ny any fotony izay irarianay dia iova fomba amam-panao sy toe-tsaina indrindra satria eo amin'ny lafina izay fanovana toe-tsaina izay koa dia zava-dehibe tokotra. Raha ny tanjona napetraka eto Madagasikara dia ny taona 2024 no ampiasa Gabonais daholo malagasy ary tsisy intsony ny fangereneny Kalamanjana na eny toeran-kafa.